Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Efa lasa tanteraka eto amin'ny Facebook izany izao ny fianarana amin'ny toriteny, sermon sy homélie miaraka amiko ary ny fiarahana mandinika ny bokin'ny Exodosy, Romanina sy ny Galatiana. Misaotra ny tompontsika noho ny tolotsaina izay nomeny na ahafahana miroso amin'izany fianarana eto amin'ny Facebook ampitain-davitra izany. Ary dia hitondra fanazavana mahakasika an'izay no antony nanaovako ity video ity. Voalohany aloha dia raisiko ilay fianarana amin'ny toriteny. Io fianarana amin'ny toriteny io ry havana dia raha mandinika ianareo ny fomba fitoriako teny dia tsy miova mihitsy. Fa tena misy drafitra izay arahana ao anatin'izany fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany. Ary miaraka ao ihany koa moa ny asan'ny fanahy masina izay manolo-tsaina. Ary dia vonona ny tenako hizara aminao izany fianarana amin'ny toriteny izany raha mahaliana anao izany. Misy anankiroa io fianarana amin'ny toriteny io. Ny anankiray dia homélie. Izany hoe raha misy texte anankiray izany antsoina hoe perikôpa, ohatra hoe Matthieu toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo, dia raisina daholo, azavaina daholo. Ohatra izany hoe ny fizarana voalohany eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, ny fizarana faharoa ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy, dia ny fizarana fahatelo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Izay izany ilay antsoina hoe homélie, raisina daholo ny andininy rehetrarehetra, tsisy ajanona mihitsy na ray aza, ohatran'ireny hoe commentaire de texte tany amin'ny kilasy famaranana ireny izany ilay izy. Dia ny anankiray indray dia hoe sermon. Ny sermon indray dia ohatran'ireny dissertation ireny tamin'ny kilasy famaranana. Izany hoe raha ny Matthieu toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo izany ny texte raisina, dia ohatra hoe ny andininy fahadimy fotsiny ny raisina. Ny andininy fahadimy ihany no toriana, dia iny andininy fahadimy iny izany no anaovana fizarana roa na telo arakarak'izay tondranao an'ilay izy. Dia ireo fomba fitoriana teny anankiroa ireo dia natao indrindra mba ahafahana manampy, voalohany indrindra, ireo kristianina rehetra tsy ankanavaka izay mety efa hoe nianatra ny toriteny ianao taidy sy taroa, dia hatevenina fanampiana anao izany no anton'izao fianarana izao. Ary tsy mifanipaka mihitsy amin'izay zavatra efa nianaranao tany izay zavatra zaraina aminao eto, satria zavatra ara-tsoratra masina izany no zaraina amintsika, ary tsy zavatra hoe vaovao fa reny efa hitantsika, toriteny izay ataoko reny foana ihany, reny izany ilay ho zaraina ao anatin'izay. Io méthode io dia méthode izay s'inspiré tamin'ny fomba fitoritenin'ny pasteur Emilien Razafiarson izany. Dia io izany ilay kilasy anankiroa izay misy tsisy diplôma, tsisy sertifika fa fizarana fahalalana, anampiana anao fotsiny ahafahanao mitoriteny any amin'ny sehatra izay misy anao any izany ny fisian'io ilay hoe fampianarana mitoriteny miaraka amiko io. Dia io fampianarana mitoriteny io dia tena ato amin'ny Facebook izany no ianaranao azy. Ato amin'ny Facebook daholo no ianaranao azy, satria misy pejy izany, groupe moa izany fa tsy pejy, misy groupe privé izany izay nosokafana. Dia ao anatin'io groupe privé io ianao no miditra anatin'io groupe privé io ianao dia rehefa tafiditra ao ianao dia isan-kerinandro akony mandefa video ao anatiny mandritra ny herintaona, mandefa video isan-kerinandro ao dia isam-bolana tsika no manao ny regroupement. Izay regroupement izay dia ataontsika amin'ny alalan'ny Zoom. Isaky ny alarobia nanaovana an'io regroupement, indray mandeha isam-bolana ihany manao an'io regroupement io izany. Dia raha tsy afaka manatrika an'io regroupement io, satria izany hoe za tsy manana connexion mihitsy anaovana an'izany Zoom izany, dia ilay regroupement izay ataontsika ihany koa dia ho alefa ihany ao anatin'ilay groupe rehefa avy eo, izany hoe afaka manaraka ihany ianao. Dia misy devoir mihitsy izay ataonareo, dia tsaraiko ilay devoir izay ataonareo, dia manao pratika mihitsy ianareo, dia tsaraina ilay izy, dia enona ilay toriteny izay ataonareo izany ao anatin'izany. Dia izay izany roa ny anankiroa ireo. Misafidy ianao izany, na ianao hanao an'ilay homélie, na ianao hanao an'ilay sermon. Fa ny alo izany ny torohevitro foana hoe raha vao manomboka dia aleo aloha ilay homélie no anombohana azy. Ny faharoa indray dia misy ihany koa ilay hoe fandalinana soratra masina. Io fandalinana soratra masina io indray dia boky anankitelo no dinihana izany. Ny anankiray ny Exodosy, any amin'ny testamenta taloha izany, dia ny anankiray ny Romanina sy Galatiana. Mandritra ny herintaona avokoa ny fandinihana andreo. Dia ny Exodosy moa izany tena boky, anisan'ny boky mahafinaritra,
ao anatin'ny testamenta taloha ny exodosy ahitantsika an'izany atao hoe inona zany taberna kely, ahoana ny tondran'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely tany an'efitra. Dia raha mianatra manao an'io fiarahana mandinika ny boky ny exodosy miaraka amiko ianao dia nisy boky izay nosoratako famakafakana zany commentaire momba ny boky ny exodosy dia omeko anao maimaim-poana io boky io zany, omenanao io boky io dia miaraka mandinika sika sady misy fanazavana zany no omenanao le boky no misy video zany alefa dia miditra anatina groupe privé ato amin'ny Facebook ihany koa ianao dia isan-kerinandro no mandefa ao anatin'io groupe io zany ilay video ohatra hoe ny exodosy toko voalohany aloha zany zao dia mandefa video dia alefako aminao le texte hoe ity ny texte izay nosoratako tamin'ilay boky dia sady misy fanazavana zany atao ao anatin'izay. Dia misy koa nireo groupement, le regroupement zany hoe raha misy fanontaniana tianareo apetraka na misy zavatra tsy azonareo dia any amin'ireo groupement zany tsika no manampy fanazavana. Teny mahatsara n'le izy moa zany raha hoe atao ato anatin'ny Facebook le izy dia ianao zany no mianatra amin'ny ritmanao. Ao zany le video ao dia ianao zany afaka mahita foana reto avy ny video ato anatin'ity groupe ty ny lesona voalohany, ty ny faharoa, ty ny toko fahatelo, ty ny toko fahaefatra dia mahazo notification anao rehefa tonga ny video dia mijery an'iny ianao na any ambony fiara na any am-piasana rehefa le pause iny dia afaka manaraka ianao zany an'ilay fampianarana dia manaraka ny boky ny exodosy hatramin'ny farany ianao ary tena mahafinaritra be mihitsy io boky ny exodosy io. Ny anankiray koa anefa dia izao herintaona ny fianarana boky ny exodosy misy toko 7 ny boky ny exodosy dia herintaona no anaovana an'izay. Ny anankiray koa dia hoe ny boky ny romanina sy galatianina. Ireo koa tena boky izay tena hoe anisan'ny boky fototra ho an'ny fotom-pinoana zany ato amin'ny testamenta vaovao ny ahafantarana azy ary niainga avy amin'ny fandalinana amin'ny boky ny romanina moa na tonga ny Lotera nanao ny fanotsibivavahana tamin'ny taona 120 ka tena ilaina mihitsy fa be dia be ny zavatra tsy azo ao anatin'ilay boky ny romanina rehefa vakianao le izy hoe inona ny dikan'izany teny zany. Dia efa nanoratra boky ihany koa za mahakasika an'ireo boky ireo dia omenanao ihany koa zany zay mpianatra ilay boky izay nosoratako dia misy fanazavana video miaraka amin'izy dia ao anatina groupe Facebook privé koa ianao no miditra. Ao anatina groupe Facebook privé koa ianao zany no miditra fa miaraka ianarana ny romanina sy ny galatianina. Herintaona zany no ianarana an'ireo boky anankiroa ireo. Zany hoe raha fitiniko zany dia izao misy kilasy anankiefatra zany le izy. Ny anankiray dia toriteny homélie, ny anankiray toriteny sermon, ny anankiray exodosy, ny anankiray romanina sy galatianina. Dia misafidy ianao zany. Ahoana ny fomba ahafahanao zany misoratra anarana raha hoe tia anaraka an'ilay izy ianao. Misy lien izay ataoko eo amin'ny description an'ity video ity dia miditra amin'io lien io ianao. Tapy an'io ianao zany dia mameno ny anaranao ianao zany ao anatin'ilay izy. Dia misafidy ianao hoe iza amin'ireo zavatra anankiefatra ireo no vidiko. Afaka mandray anankiroa ianao. Zay zany aloha ny conseil-ko aza mandray zavatra anankitelo na efatra fa afaka manao anankiroa ianao zany ohatra hoe hianatra toriteny homélie dia hianatra ilay boky ny exodosy na hoe hianatra ny boky ny romanina sy galatianina. Dia azonao atao zany zay zavatra zay. Dia izao no tsara ho fantatsika tena misy encagement be dia be mihitsy na avy amiko eo amin'ny fanatanterahana an'izao fampianarana izao zany dia izay no mahatonga an'izay misy saran'ilay izy. Misy saran'ilay izy fa tena sarany azo lazaina koa hoe symbolika. Dia ianao zany no mamaritra hoe ohatrinona no tianao mena ao anatin'ny herintaona. Ao anatin'ny herintaona mianatra iny zany dia alohanao amin'ny fiatomboan'ny fianarana zany izay saran'izay. Ho an'ny aty ampitan-dranomasina zany zao dia misafidy ianao fa ny farafahakeliny aloha zany dia tsy latsaky ny 50 € zany izay sarany alohanao zay satria be dia be ny araka le teneniko teo mena boky ianao misy encagement be dia be zany no ataoko amin'ny fianarana misy fotoana be dia be laniko dia zay zavatra zay tsy maintsy asitsika vidiny ihany fa tsy afaka hoe tonga dia atao mamaim-poana fotsiny. Dia tahaka an'izany koa ny romanina sy ny galatianina dia misy zany hoe raha ohatra zany ka hisafidy anankiroa dia mazava ho azy fa anankiroa zany ny sarany izay alohanao. Dia amin'ilay fandoavana ny sarany raha ohatra ozy ianao hoe zay sahirana be mbola tsy afaka mandoa an'izany voly zany aloha zao fa mety hoe tsy haiko asa ny sasany aloha nazaraina efatra ilay izy dia tsy maninona mihitsy. Azo atao tsara mihitsy ozy ianao hoe ny pastera mba hangatahako ho zaraina efatra ilay izy na alohana intelo ilay izy satria ho an'ny any Madagasikara ny sarany dia 100 000 ariary
ao anatin'ny ray taona zany hoe any amin'ny 10 000 isam-bolana any zany ny sarany. Fa tsy alohanao isam-bolana le izy, fa ozy ianao hoe nibetsaka indrindra zany ianao hoe ataoko mizara efatra le izy, zarako nefatra zany le izy dia amin'ny fisoratana anarana aloha akony andony apahefany dia avy eo amin'izao dia amin'ny volana janvier indray na amin'ny volana décembre indray na ohatr'izay dia ianao no mamaritra ny hanomezanao ny sarany ao anatin'izay. Fa ny tena zava-dehibe dia ianao mianatra, ianao mizara rehefa avy eo ianao mampiatra ary ianao mahita tombony any amin'izay sehatra misy ianao hitorianao ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Raha misy fanazavana fanampiny tianao fantatra dia afaka manoratra ianao, afaka manontany ianao na eo amin'ny commentaire na mandefa mail amin'ny alalan'ireto roa samihafa ireto. Dia izao zany ny fandehan'ilay izy. Rehefa misoratra anarana ianao zany mameno ny anaranao amin'io lien izay nalefanay io dia alefanay aminao zany hoe ireto no fomba ahafahanao mandoa ny fandraisana anjara na hoe aza vao aminay ny fomba handoavanao ny fandraisana anjara. Dia alohanao ny fandraisana anjara, dia rehefa voalohanao ny fandraisana anjara dia omenay kody ianao, dia iny kody iny no ahafahanao miditra ao anatin'ilay groupe Facebook privé. Zany hoe miditra ianao zany amin'ilay groupe Facebook privé dia mameno an'iny kody iny ianao dia tafiditra ao amin'izay ianao dia compte anankiray zany no ahafahanao mitsofoka ao anatin'ilay izy. Dia io afaka hoe ny mpianakavy ao an-tokantrano, ny mpianakavy ao an-tokantrano zany afaka hoe nisy anankiray nisoratra anarana dia nareo mivady miara-mianatra rehefa avy eo. Tsy maninona mihitsy zany na hoe nareo mpianakavy ao an-tokantrano no miara-mianatra rehefa avy eo, fa limité ho an'ny ao an-tokantrano ihany ilay izy, fa tsy hoe anankiray manao inscription dia hoentina ho any amina fikambanana olona be dehibe ihany ilay izy rehefa avy eo. Fa averiko ihany hoe mbola misy foana aloha ny zon'ny mpamorona, ny droit d'auteur, ny copyright sy ny ohatr' izany dia zay zany ny antony mahatonga an'ilay izy hoe mbola limité araka an'izay aloha. Fa mbola ny vidéo izay alefantsika eto amin'ny Facebook sy ny toriteny samihafa izay alefantsika eto amin'ny Facebook reny no maimaim-poany reny zarao amin'izay fomba tianao hizarana azy. Fa ny fampianarana zany dia misy fandraisana anjara kosa avy amintsika zany. Dia zay ravana ny fanazavana fohy mahakasika ity fampianarana ity. Efa lasa atao amin'ny Facebook tanteraka amin'izay zany zao ilay izy fa tsisy hoe any amin'ny YouTube na hoe tsy maintsy manana internet be sy ohatr'izany ianao, fa ato amin'ny Facebook amin'izay ianao zany zao. Tsy eto amin'ny pejy marika 16 15 izy no alefa, fa amina groupe privé izay nosokafana. Satria ny pejy marika 16 15 ihany koa dia vidéo sy karazan-javatra be dehibe no miparitaka eto, ka tsy ho araka ao ny anaraka hoe aiza indray zany zao lesona fahadimy na fahaenina, fa tsy maintsy groupe privé spécial mihitsy no niraisina, dia ao ianao no miditra dia tonga dia hitanao daholo zany ny lesona hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mahakasika ilay fitoriana teny. Vidéo dia ohatr'izay koa ny fianarana soratra masina vidéo izay ataoko zany rehetra rehetrao. Dia mirary soantsika rehetra ry havana, ny farany fisoratana anarana dia tsara ho fantatsika ihany fa hatramin'ny farany volana jolay ity zany no andraisanay ny fisoratana anarana zany ho an'izay maniry hiditra ao anatin'izay hatramin'ny farany volana jolay ity. Rehefa tonga zany ny volana aogositra dia afaka misoratra anarana ianao fozy ianao hoe za amin'ny volana aogositra vao mba maniry handefa ilay fandraisana anjarako, dia tsy maninona zany fa tsy maintsy misoratra anarana ianao dia mampahafantatra aminay zay olanao sy ohatr'izany zany ahafahana manome anao ilay kody sy mampiditra anao ao anatin'ilay fianarana zany. Dia mirary soantsika rehetrarehetra samy ho tahin'Andriamanitra, dia averiko ihany hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary izay mosalahy dia ho diso lalana. Zany nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe raha ohatra ianao ka kristianina ara-panahy fotsiny nefa tsy manam-pahalalana akory ny tenin'Andriamanitra, tsy mahafantatra akory ny tena sitrapon'Andriamanitra, dia mety ho diso lalana ianao. Mety hanao fampianaran-diso ianao rehefa avy eo dia izay no mahatonga antsika hoe mila mianatra tsika ary nomen'Andriamanitra saintsika ho ampiasaina, fa tsy hoe hiadoka amin'ny asa fanahy masina fotsiny eo tsika, fa tena miasa ny fanahy masina, fa tena miasa koa ny saintsika. Fa averiko ihany hoe ny fianarana amin'ny toriteny dia misy lafiny anankiroa, ny lafiny mekanika sy ny lafiny dinamika. Ny mekanika dia le fandrafetana azy mihitsy hoe ohatran'izao ny plan, ohatr'izao ny anaovana ny fampidirana, ohatr'izao ny atao anatin'ny fampiarana, ohatr'izao ny fomba fanazavana ny texte, ohatr'izao ny anaovana ny ohatr'izao. Zay le lafiny mekanika zay. Fa ny dinamika indray dia ilay lafiny ara-panahy. Ohatra ny montre ihany io misy ilay lafiny mekanika hoe reto avy ny bouton, ty tsy maintsy apetraka eto, dia ty atao eto, dia ty atao eto, dia ty atao eto. Fa ilay lafiny dinamika dia ilay batery mampandeha azy mihitsy. Fa io koa tsy mihodina io raha tsy misy an'iny dinamika iny. Dia ohatran'izay zany le hoe tsy mihodina koa io fanaovana toriteny io raha tsy misy asan'ny fanahy masina. Ka ilaina daholo izy anankiroa. Zay no mahatonga antsika hoe andao arany zaraina ny fahalalana zany. Homélie sy sermon zany no ampianariko
dia manampy antsika rehetrarehetra zay efa mpitory filazantsara. Misy pastera mianatra ao, misy olona be deaibe mianatra dia ianao koa afaka mianatra ianao raha ohatra ka misy sehatra kely na de ao tokantrano aza izaranao ny tenin'Andriamanitra dia fa zava-dehibe izay hoe mba manana fahalalana ianao entinao mizara ny tenin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, mirary soa ry havana. Amen.